MBS Radio manolotra ho anao. FATI-DRA TAMIN'I LOSIFERA. Tantara mitohy nosoratan'i SARY. Ovelominy Christophe Rabiarmanana, Tapaporoana, Zakarandry, Miaraka tamin'ny Louise Ravelso, Sofaniry ary Sara Randriambolany Arivo. Nandray fesina indrindra ny lafin'ny teknika Iarinaivo. Nana Tontosa, Tapaporoana. Fizarana voalohany. Andro faharoa. Efa naposiko ihany fa anjembo maso be toy izao ny taramasoandro ety ambonin'ny tany ety. Eny ela loatra tokoa moa izay nikatrako tany amin'ny fanjakan'ny aizana zaiko. Ka rehefa tonga ety amin'ny fanjakan'ny mazava aty dia tsy maintsy miezaka manampina amin'ny maso mbola tsy zatra azy ihany. Sady fandoto ray tandroka ho an'ny toara teo angeny taratry nga be masoandro. Tsara no mitady fanefotra teny miro. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Sady tsy mila mitady lavitra tsony ka efa teto ampitan'ny arabe teto ihany dia efa nisy tranom-barotra. Miandro ny ora fisokafana izay efa tsy ho ela tsony fotsiny sisa. Ary aleo aloha maka sisiny aty amin'izay. Kay! Mba jereo ihany tovolahy izay ametrahana ny tongotra ao a. Ary na raha tsy narary mihitsy ny ankibeako vao hitsaky ny kiraro bokanao teo. Oay, azafady ry tovovavy fa tena tsy fananiako. Nanjavona loatra koa ny masoko e. Ary aleo ezahana ho langolangona miteny mpahendrena amin'izay kiana fa raha zao dia fampisehoana ny mahazanako Losifera sahady dia mety votsitra avy hatrany eto ka anasaro-javatra eto. Raha zany angovo hafahafa reko miditra amin'ny maso-koditro sy mikoriana amin'ny lalan-drahako avy any amin'izany koa mantsy dia meny maromarina fa hito mihitsy ilay tovovavy ny faminaniana. Toa tsara ho an'ny fanahy satana ihany ty iziko. Efa dila raha teo ny enitaona vakan'ny satana aina ao amin'ny lalina ka hiditra amin'ny enitaona amin'ny asa indray izy zao. Tena mbola ho fatiny ty vava zatra mipetsapetsany telo indriro sy teny efa tovy ihany e. Tsy mba avadika impolo kely akorika ny vava vao ampitenenina fa dia atevitefika manala barakatra any. Zao akatovolahy fanamperana toy ity tsy nahaiza miaina. Tsy ireo ty izy fa tao mitanondrika manakom-bava mena trolona noho ny vavana voakako taminy. Aleo rangahy alatsiny a. Tsy mahavady antoka koa izany e. Tsy voatery mialatsiny angenao e. Za mantsy ny diso ary mbola mamerina fialatsiniko aminao ihany. Tongotra mahafatifaty kely reto tokoa nefa dia diaviko tsotro zao. Oay, hafahafa koa ty tovolahy ty ka. Tsy mbola ny lobava akory anefa dia mivaly ny fialantsiny vao tononiko sady nefa nasetriny aho. Sa ve dia efa nanoka bava ihany ato efa tsy tandrotandroko e.
tsy fantatrao ary very tovava psikôlogy mahery amboniny mahery angeny andia tafiky satany. Ainay daholo ny mamaky ny sorotry ny endriky ny tsirairay. Aleo atoboka amin'izay ny lalao fa ela be zany. Efa ampirahateo mipitsika ny fanahy ny namana voaraiko ka afaka ny hanao ny saritsary-paminaniana amin'izay aho. Nilaza mantsy le angoningonina maro teo fa nandreny programa an'ity tovavy ity. Nilaza ry zareo fa hividy an'le akanjo nivoaka farany ato. Nilaza ry zareo fa hividy an'le akanjo nivoaka farany ato no atondidany. Ary tsy izay ihany efa misy tovavy ray ho avy izany koa eo. Aleo atomboka ny lalao. Fa hijery an'le akanjo vao nivoaka farany ato moa izany ianao. Andray, jereo fa mbola fatany hatramin'ny zavatra ao atokoko. Ny sorotry ny andrina, ny maso mihena adiry. Manamarika izany rehetra izany fa marina ny bitsika reko teo ary talanjona noho izany izy. Aiza kosa dia hoe fantatro hoe zavatra vao mivoaka iny ka mora hohanina minaviana fa hijery an'iny no antondianao ato. Fa dia fahefana toy ny ahoana loatra ary ny ananany tovolahy ito. Tsy misy miafina mihitsy ny atondohako rehetra. Eny fa na dia bitika indrindra aza. Dia ny mahagaga mihoatra ny tokony hahagaga ihany koa dia toy misy hery mistera toa maniry sy mampitsiry faniriana anaty tearadia amin'izany aheliny amiko. Izany ny endriny no misintona sy mifoha kely adalako. Asalahy. Efa manomboka manakitra ny trondro rielina fa omany amin'izay ny menaka mafana. Nandaitra ny herina ndraikiraikina elana raha zao sorotry ny endriny izao. Tsy ho ela ihany ny vahin'ilay ety amin'ity tany ity dia ho zaka latateraka ny sain'ity hipity. Hitsangana amin'ny voavoa indray satana ary afaka ny hivoaka ny lalina noho ny asany mandritry ny entona aretan'ny nofony indray. Anafaingana ny fandresian'ny tafiky ny aizina. Sokatra marina ary ve ty tranombarotra ty androany. Toa ela loatra mantsy izy izany nefa mitongotra to efa mihevizana ihany amin'ny fijorojoroana eto. Ny hafanana raha toy mamaky losola. Sao ihany no mahafaty vetivety ny tranombarotra toy itony. Sy manaja fa toa manao tsinotsinona mpanjifa mihitsy. Na dia fotoana laniko tampon-tsaridinana teto fotsiny ary ve dia tsy efa vola ho an'ny manaka tao. Fa misy ina ry sy teny toa mitakerikerika be izany foana ianao. Tena ohatran'ny tsy hoandroko tsony angamba fa ela loatra fa andeha ary iza tokoa moa ny anaranao raha tsy mahadiso e. Toa mbola tsy mifampilaza an'izany mantsy isika nefa dia efa niresaka be toy ireny efa niona efa ela be ireny sahady. Eldivo fa antsoina hoe L. Ay, faly mahafantatra anao. Tsy ratsy aloha ilay anarany sady mbola tsy reko mihitsy. Aiza. Za kosa Riel no Efa fantatro fa za teny aminao tsony. fa fantatro ahoana moa. Tsy miarina ny rasana sy teny iny. Efa nanonona ny anaranao mihitsy aho za teo. Asa raha tsy karotrao. Oay, fa ahoana koa no nahalalanao an'izany? Sady amin'izay indray ny anarako lava mihitsy.
fantatro fotsiny amin'izao ka za ihany ingeny hoe torikaly misy namako maromaro mivezivezy eto fa ianao tsy mahita azy ary efa narivony taona maro miaina teto an-tany ka na mbola hoatomboko hatrany amin'ny tantarany Malagasy va aza ny fitantarana amin'ny tantarany dia mbola ho vitako tsara no avy tokana ihany ny sarim-pantarinao ka izay no milako ny fandraikirakena sy ny fibakiana fanamba hanovanao avy sarotsaro-pahitana. Eny e, fantatro fa fantatro ao saingy nahafantaranao azy mihitsy ny ilaiko fantarina. Tiako fantatro. Aleo angamba amin'ny manaraka ho lazaiko anao ihany. Eny hoahy dia amin'ny manaraka oviana nefa izany. Ny hoanantsika androana azy efa kisendrasendrako amin'ny manaraka hoana indray. Mbola iona ihany tsika aza manahy. Efa azoko raha teo any mombamomba anao ray manontolo. Iona? Eno a sady tsy ho ela intsony fa amin'ny latsinainy amin'ny enora sasany latsaka 3 minitra. Za itsika moa ianao gaga. Mba mampome akoho ianao tsika. Efa mipetrapetraka sady ny ora sy ny minitra ary ny data nefa sary amin'io mety anam-pianaranako. Tsara le mitsapatsapaka. Tsy mitsapatsapa izany ka ho hitanao eo ange. Eny e, fombako ihany moa izany mingidrika amin'ilay fantaranja tsy dia mampazoto loatra fa amin'ny latsinaina tsy maintsy mianatra satria masika be ikoizana mihitsy ny mpampianatra anay amin'io. Za raha toa efa intelona mpianso ray aman-dreny sahady izay sy hitombona noho izany ny vinavinanao ny eonantsika. Mesy tahiry ve? Tsotra be iny fa mody masika fotsiny mba ho atahora amin'ny mpianana izy. Izy aza nge tsy mbola nanasazy anareo mihitsy asa raha tsikarotrao izany atao mandrahoana fotsiny fa ataon'ilay rifa aza didiso ampiasoan'ny endrika ivelany izany. Otry fa taiza koa ny nahalalana an'izany rehetra izany. Ay, oka fa azo. Inona no azonao? Hoe mianatra ao amin'ny sekolinay koa ianao ary anisan'ny mpanara-maso gaigla mihitsy sady izy ve izany? Tena diso be mihitsy ianao saingy aleo fa tsy ho ela dia ho fantatrao izany. Tena hafahafa ianao tika marina. Izany varindresaka fotsiny tsika sy ianao nefa tranombarotra ka efa nisokatra. Eny tokoa. Ndao amin'izay hiditra ary sady efa ray koa sisany amin'ilay tadiavinao ao. Vao nisy tovavy roa naka tamin'ny maraina mantsy ny roa ka ray sisa tavela ary raha mitaraikiraiky eo ianao dia efa misy tovavy lava volo hatreo an-tamosina manao pataloha tery miloko mena izay indray 3 kilometatra mialy eto akanao. Ianao tsy raha piesina lazaina avokoa izao aboby rehetra izao. Tena tsy mistera tsony ny mistera fa efa ity tovolahy ity mihitsy ka. Raha ialina ny natolony an'ilay ramatoa-mpandray vola nefa jereo fa tsy mitsaha mamerina izy. Misaiko tsara mihitsy fa raha ialina sy roa hetsy tsy latsaka ny tsy mihoatra ireny naveriny teo ireny. 2 alina enina. Raha ialina enina dia 5 enina. Ary ny teny hoe okizay azy izy vao mijanona ilay mpivarotra izay efa saika merina n'olotra 2 alina indray. Dia ilay niteneniny teo koa tamin'ilay izay hiditra teo marina mihitsy satria
Ty ray amiko ty no sisany ambony tamin'ilay collection t-shirt an'izy ireo fa amin'iray volana indray izy ireo fa mety mahatonga araka ny resaka ilay tovolahy-mpivarotra teo. Tena misterika. Variana be ianao zany a. Ka mahagaga izao zavatra rehetra hita amin'ny masoko izao ry ely. Raha notantarainy olona fotsiny dia lazaiko fa horonan tsara. Mbola voareny aza no hitanao dia efa mahagaga anao sandy. Fa ty aloha hoe raisy ny volana efanao andreny entana no eritreretinao vidiana ireny. Na dia ty kosa azy ianao raha vola dia tsy maintsy andahanao aloha. Ka oka ihany ry amin'izao misy vola ty amiko aty. Vola saika anefana saram-pianarako fa hodiko kely aloha. Rehefa tsy ilainao moa zany dia ho ampirimiko indraiko. Zany efa milaza fa ilainao reto ary tsy ho difo mivaravarana kory aza dia efa hevitry ny antso ahy ianao. Si misy vola ho aty fa ianao koa zany manahirana. Aleo ny fiaonantsika manaraka. Eny ary veloma ianao raha izany. Veloma? Fa ina koa tia nahazo andry avy any? Toa voatsizitra sy sepotra be. Tsy mahakiala raha ilazako zavatra. Zavatra inona kia? Mbola tsy anga aloha mamy. Mbola tsy andrava izy. Aiza ho eny vao niantso ateo mihitsy izy fa ho taraiky kely hono androany fa biasa be. Tonga dia nasainy misakafo tsika roa fa niazo finosana. Misy kisakely any anao fa hoany tevino ihany mihitsy aloha fahita lavitra io na ataovy ambanimbany. Andriko ki dia ohatran'ireny olona ilaza sy tantarin'ny reny eriko. Ilaza zava-mahagaga mihitsy fa sakafo tsara ny sofiny tony. So ary ka ho varizy na ho sahobaka fotsiny ihany ty olona saindrika andano fotoana keto fotsiny. Maika andoatra sakafo ao mantsy fa efa mangaro mba vony be ihany ny kankanako. Ndre fotsiny mandrasako teo fa raha zany ihany hoanako zany mihitsy efa ela ny ninana. Ny fofon'ilay laoka raha teo tena tsy arotro mihitsy fa tao nisetona ny oriko sy namakivaky ny tsinaiko koa. Mahita lasaina. Ka zany mariny nona be mihitsy ka zao ary kia. Matotra kia. Eno ary tsy. Isy olona matotra ohatra aiza indray na mbola hitety an'izao tontolo izao ary ndry. Si fotoana nariana tampitazanandrivotra fotsiny hafa mino fa marina mihitsy ilay lazaiko teo. Atsanga tsy manorana toy ny fitantarandry isan'andro ihany no natoraka indrio arapaky ny sofiko. Eny tsy mbola nilaza zava-marina tamindry tokoa aloha ahatra izay. Fa mino akosindry fa tsy nisy lainga amin'ny voalazako andry teo. Dia tena laza ve nefa ilay mpivarotra fa tena tovavy roa mihitsy nakalia akanjo bory tanana talohandriny maraina. Eno talohan'ny katonan'ny tranombarotra hono. Ary rehefa hivoaka indray aza rehefa androan'ilay mpiambina mora ny maromarina kokoa dia fanena tamin'ilay tovavy lava volo sy manao pataloha menamena teo ambaravarana araka ny lazainy. Marina hoiky. Tena sendana fotsiny akia. Tena hafahafa ho any tovolahy iny. Tsy nisy ny afina taminy avokoa. Eny fa namomba rehetra aza. So kosa ary mba fifandrifian-javatra fotsiny. Aiza no ampitombona an'izany? Koa raha izany indray ary dia meny tokoa ve ndry ary fa fifandrifian-javatra fotsiny ireny vola be amanetsy ny sosa ohatry ny loharano tsy fatapeviana namerena ny lera mama ny volany izay iray alina monja tinaza ny masoko ireny. Tsy ino kosa aloha
sady amin'izay ho izy mihitsy nanao hoe oka vonjanona le ramatoa tsy mba rony jatona ohatra izany ingy ka azony lazaina hoe kajikajiny ny diso hoe fa vola manetsiny mihitsy nefa koa tsy andiso kajy izany mihitsy ny masinina hafahafa tokoa aloha raha ny fahafantarany momba fotsiny na koa fisian'ilay tovovavy teo an-tranombarotra dia ikeko ny eritreritry hoe fifandrifian-javatra ihany iny azoko lazaina koa aza hoe olona te hanadala izy dia iraka n'ireny olona ireny fa le vola kia hafahafa fa hono mino tokoa ve nefa indry fa tena mbola ionareo tsy fantatro mihitsy fa izay mba nolazainy nefa mety amiko mihitsy ny ionanay ka ho hitankalo tsara fa ho tangosako hatramin'ny tain'ny posiny iny hitako mantsy izao fa ny vola ny kilalao eno mba mitandrema ihany izy ity fitiavam-bolandritsy amin'ny lohan'ny tsony ity so ampidozana sinendry olona efa hita hoe hafahafa be izany ve kiko mbola hita sarongodina ihany esy rehefa mitonantonana ve tsy ho tatahako retsy tia atokony aka izy ny te hidobingo any raha mba nandray le vola enin'alina ny mena raha izao takizay mba azoko le zavatra ny tedaviko izay kay moa ka taraiko tao amin'ny kitapoko ny fitoeram-bolako fa tsy tafidro tamin'ilay poketra fitondrako mivoaka dia mba miteny any aloha kia tsy te hanandratsy amantsy loatra ary izao mbola tsy hatasanako ary nakanjo ny volom-batolalaka firy any kianja ny fakandrivotra nefa nge rehefa tonga tsy ampianarana rehefa latsinainy sahala amin'izao toa efa hipoka tsy misy elanelana mihitsy ny tokotany aleo hoe ho jerena aloha ny finday fo amin'ny enin'ora sasany latsaka 3 minitra kosa kaiko somary tonga aloha amin'ny mahazatra sy teny oay izy manao any ala iza tokoa moa andray kosa dia adinonao sady kosa ve andrasy hoe ay iela azafady rehefa tsy tsaroko aza mena tsiny fa fitady itsivana loatrany miventiny ihany ny tavela tsy maninona izany ka mety hoe be dia be koa ny zavatra ere ansainao fa efa ela izany ela ny tonga ka voazao mihitsy andray tena tsy napoziko marina mihitsy le vinavinanora ny lasainao eo antsika androany tamin'ny sabotsy iny raha ny ora teo mantsy tena tamin'ny enin'ora sasany latsaka 3 minitra mihitsy mino amin'izay izany ianao zao ie fa tamin'ny fomba tony ahoana loatra nefa nahafahanao namatatra an'izany sady amin'izay na ny minitra aza dia tena tao amin'ilay nitsatohanao mihitsy esy tsy ho takatra ny saindry mihitsika izany na dia ekarana mitoadava sy tsampikinana ambony mololo aza fa mba mino fotsiny amin'ny manaraka sao be fanenenana sy tsehetsetra ton'le tamin'ny sabotsy iny fa nisinna zao tamin'ny sabotsy ka nisy akanjo sy kiraro tsara be tsy azo fa ahoana ny nalalanao an'izany aza isana aloha aza any raha tsy te hanary lamba vetivety io ianao ny tena nefa vao maitsy volokely io sy fa na dia izany kosa raha mba misy fahamarinany koa le lazaiko hoe ahoana moa izay hoe mpianatra atao aminay ianao diso azy zany ianao ty tsy mahatoky olona eno
e. ho hitanao ao zany fa zany aloha eo ihany vadiko kely ny tafa eto akaikikaiky eto ihany anganareo no mipetraka fahoana tonga aloha betsinonako tonga mialohan'ny fiposahan'ny masoandro ka tsisy nininona ataoko any an-trano sady zoko vavy sy mamanay ny mpanao azanyna raha zany eo aminay ny sakafo raha teo koa amin'ny 10 ora sasamaraina dia efa masaka azo manena koa fandroany ry zareo dia efa mifongy karakara azy miomana mandeha mianatra sisany ataoko zany miadana zany ianaoko inona lesy ny miadana io fa za mihitsy ny tsy mety manao mila mafimafy azo ndamosina tsy andairan'ny kabarin'izy miraha vava fotsiny dia efa milamina zany fa sy tenia misy zavatra ho lazaiko andry marina rehefa miravararivontsika fa mba handraso ndry moa misakafo ataondro aty za mantsy mody misakafo atao ampianarana amin'ny atoandro fa zavatra inona le zany nga tsy azo lazaina eto fa kilasy famaranana sy kajinina tokoa aloha elahy aza dia maika be re ho fantatro tsy ho ela ihany zany rehetrarehetra zany na tsy ho valiako zao dia zao azy zay fangatahako izay ihany aloha valiana ary tsy maninona andrasako elahy fa tsy maintsy hitadiavany lahy le akanjo ny riko iny zay fa lozako elahy amonjy andretsaka makoreto aloha rariva zany ary tsy maintsy ho azo indry zany fa aza manahy tsy mahalala ny hery tokany losifera nga MBS Radio nanolotra ho anao teo FATI-DRA TAMIN'I LOSIFERA